Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy midera ary mankalaza anao izay Andriamanitra ray io. Ilay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa. Ilay Andriamanitra manome tombon'androm-pahavelomana. Ilay Andriamanitra nitahanay tamin'ny lasanay rehetra. Ary manome anay izao fotoana izao indray andrenesanay hiainonay, hamakianay ny teny avy amin'ny soratra masina. Miaraha aminay Tompo, hiaino sy andre ny teninao, ary aoka ny fanainao masina no hialoha lalana izany ka hitoerany teninao aty anatin'ny fonay. Ataonay sy angatahanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka amin'ny Mateo 7:10, 17:20 hatramin'ny 2:10 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Mateo 7:10, 17:20 hatramin'ny 2:10. Vakina ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato tariny izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihany ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara hataony ao an-karony fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia tsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary, ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompontrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravana malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina izay nivakiana tamintsika teto ity no fanoharana fahafito sady farany nataon'i Jesosy Kristy momba ny fanjakan'ny lanitra. Eto dia fanoharana momba ny harato-tarihina no nanazavan'i Jesosy ny momba ny fiavian'ny fanjakan'ny lanitra, ary te hilaza manokana izy fa efa ho avy ny fahataperan'izao tontolo izao ka aseho amin'izany izay hiseho, izay hitranga rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao izany. Andeha ary arahantsika eto ry havako ny momba ny fanjakan'ny lanitra. Voalohany, ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakana tsy mialon-jafy nefa fanjakana voafantina. Ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakana tsy mialon-jafy nefa fanjakana voafantina. Tsy hoe manambara zavatra roa mifanohitra akory, andaniny tsy mialon-jafy, ankilany voafantina, fa entina ilazana kosa fifamenoana lay momba ny fanjakan'ny lanitra izay sarahan'ny fotoana izay anatanterahana izany. Eo ary lay andaniny, lay fotoanany fanaratona, lay ilazantsika fa fanjakana tsy mialon-jafy amin'ny fotoana izay hanipazana ny harato-tarihina any anaty ranomasina, dia mbola eo amin'ny fotoanany tsy mialon-jafy izy, fotoana izay tsy manavaka. Io no fotoana izay hampidinana ny arato any anaty ranomasina
lay ranomasina sariny zao tontolo zao hitoriana ny filazantsara, ka amin'ny fitoriana ny filazantsara zany hoe ilay fotoana fanaratona dia mbola fotoana tsy manavaka, fotoana tsy mialonjafy natao an'ny olona sy ny sokajon'olona rehetra. Tsy manavaka ny fitoriana ny filazantsara, ny tsy manavaka fari-piainana na manan-karena na mahantra, tsy manavaka ny fari-pahalalana na mahay na antonony na bado, tsy manavaka sokajy taona na ny ankizy na ny tanora na ny olon-dehibe na ny antitra sy zokiolona aza. Tsy mifidy saranga ny fitoriana filazantsara, tsy mifidy fiodirana na fotsy na manga na mainty na mavo na hafa. Eny, natao amin'ny olona rehetra ny fitoriana filazantsara ka afaka miditra ao daholo ny marina, ny mahitsy fo, ny mpiatsara velatsy, ny mpifosa, ny mpamitaka, ny mpandainga sy ny sokajon'olona rehetra dia afaka miditra ao anatin'izany harato-tariany izany avokoa amin'ny fotoanany fandatsahana azy anaty ranomasina. Fa etsakilan'izay kosa dia misy ilay fotoana izay histonana ny harato-tariana ho eny an-tanety, ilay fotoana ny fifantenana, ilay ambara eto fa fotoana izay hataperan'ny fanaratona na koa hoe fotoana hahatongava ny fahataperan'izao tontolo izao. Io no anambarana amintsika sahady fa fampiomanana antsika hiatrika ny fitsarana farany, ka rehefa tonga ny fitsarana farany dia tsy maintsy ho fantenina ny tsara fanahy avahana amin'ny ratsy fanahy, tsy maintsy hisy ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy, ary izany no ilazana lay fotoana ny fifantenana. Ny tsara fanahy dia ho vonjena, ato moa ny ilazany azy dia hoe hatao anaty arona, andray ny voninahitra sahaza azy. Fa ny ratsy fanahy kosa dia arino izy ka voalaza eto mihitsy fa hatsipy amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any amin'ny fitoamanina sy ny fikotroanify. Ny tsara fanahy kosa dia entina ho ao amin'ny fanjakana lanitra, ilay fanjakana voavoatra, ilay fanjakana izay miaraka amin'ny tompo. Rehavako malala, fanjakana lanitra dia fanjakana tsy mialonjafy amin'ny fotoana ny fanaratona, fa misy fifantenana kosa amin'ny fiafarany izany fanaratona izany. Arak'izany ambara fa sary ny fiangonana ankehitriny ny harato-tariana, ny fiangonana izay natao hanangonana ny sokajon'olona rehetra tsy misy fanavahana amin'izao andro ankehitriny izao, ary ambara aza fa ampidirina alatsaka anaty ranomasina ilay izao tontolo izao izay misy sokajon'olona rehetra, afaka manangona ny sokajon'olona rehetra ny haraton'ny fiangonana. Fa mampiomana antsika kosa nefa izao tenin'Andriamanitra izao fa hisy fetra, hisy fiafarany ilay fanjakana tsy mialonjafy, ka ho tonga ny fotoanany fifantenana, ka dia manery antsika sahady izao tenin'Andriamanitra izao, manery antsika hisafidy ny tsara, hisafidy ny hino sy ho tian'i Jesosy Kristy, hahatonga antsika ho isan'izay tsara tao akarony, handova ny fanjakany lanitra izay efa nomen'ny Tompo antsika. Ny fanjakany lanitra dia fanjakana tsy mialonjafy ankehitriny, fa ho avy ny fotoana hifantenana izay tsara ho atao anaty arona. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinain'ity ihany rehavako malala dia ny hoe ny fanjakany lanitra dia fanjakan'ny mpanorandalàny, ny fanjakany lanitra koa ny voalaza eto. Rehefa mamaky isika ny 1:20 sy ny 2:20 dia eto misy ilay antsoina hoe
ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakany lanitra. Alohan'ny tenenana izany nisy fanontaniana nataon'i Jesosy eto am-pamaranana ilay fanoarana 7 mahakasika amin'ny hoe ahazonareo va izany rehetra izany. Namaly tsy miambahamba ireto mpianatra hoe eny, valiteny eny entina ilazana fa azony avokoa ny fanoarana momba amin'ny fanjakany lanitra. Teo ireo sasany izay rehefa vita ny fanoarana dia nila mpanazavana, fa teto amin'ity fanoarana faran'ity kosa tsy nila fanazavana hafa intsony satria azon'ireo mpianatra tsara izany, satria momba ny fanaratona, momba ny fiainana andavanandro, momba ny asany izay ananany fahalalana, tena azony tsara ny fanazavana momba ny arato-tariana satria tena fiainan'ireo mpianatra ireo izany. Eto nefa dia hitantsika fa tarihan'i Jesosy ho any amin'ny mpanoradalàna ny fanjakany lanitra izy ireo. Ny antsoina hoe mpanoradalàna mantsy tsara ny ahafantarantsika fa ny mpanoradalàna dia tsy iza tsy akory fa ireo manana didy amin'ny fanoratana sy ny fianarana ny lalàna na ny soratra masina. Tamin'ny fotoanandro moa ny lalàna na ny soratra masina tsy mbola nisy ny asa printy dia voatery no soratana tanana izany, ka ireo mpanoradalàna ireo dia tena nandany ny androny tamin'ny fianarana sy ny fanatanterahana ny asany ka nahay tsara ny lalàna. Fa eto kosa ny mpianatra dia tarihan'i Jesosy ho any amin'ny mpanoradalàna ny fanjakany lanitra, mpanoradalàna ny fanjakany lanitra izay hamoaka ny avy eo amin'ny firaketany izay voalaza eto. Asaina arak'izany izy ireo hamoaka ny ao amin'ny baiboly firaketany, hamoaka ny ao amin'ny fony ilay firaketany, hamoaka ny ao amin'ny sainy ilay firaketany, ka ho afaka hizara izay rehetra ananany. Ary ny antsoina hoe mpanoradalàna ny fanjakany lanitra dia hizara izay ananany hiala amin'ny tranainy ho any amin'ny fanjakany lanitra. Eto dia tenenina mihitsy hoe mamoaka avy amin'ny firaketana zava-baovao sy ela, entina ilazana fa ny firaketana dia ny soratra masina, ka ny zava-baovao sy ela dia ny fiombonan'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao, entina ilazana izany fa ny manontolo ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mihitsy no antoky ny fanjakan'Andriamanitra. Mandrakariva dia nampianarina antsika teto ny fotom-pinoan'ny fiangonana mahakasika ny soratra masina, indrindra mahakasika ilay hoe ny soratra masina irery ihany, sola scriptura. Fa ity sary anankiray izay nasehon'i Jesosy eto amin'ity famaranana ny fanoarana ity dia mampianatra itsika indray ilay fotom-pinoana anankiray manao hoe tota scriptura, na ny hoe ny tenin'Andriamanitra manontolo, ny soratra masina manontolo. Izany hoe ny manontolo ny soratra masina no manokatra ny varavaran'ny fanjakany lanitra. Tsy apahany amin'ny soratra masina, tsy ny testameta taloha ihany na ny testameta vaovao ihany, fa ny manontolo ny soratra masina, izay ilay hoe zava-baovao sy ela, ny testameta taloha sy ny testameta vaovao no manokatra ny fanjakany lanitra ho an'ny olona manontolo. Arak'izany antsoina ny mpitory filazany tsara rehetra mba ho tonga mpanoradalàna ny fanjakany lanitra, antsoina ny fiangonana mba ho tonga mpanoradalàna ny fanjakany lanitra, ka hanavao izay tranainy ary ampiorina ho ny tenin'Andriamanitra izay niala tamin'izany. Raha afaka malala ety am-pamaranana, anterina amintsika ny tanjon'ny Jesosy nanao izao fanoarana izao, tsy sanatria manilika na manary karazan'olona sasany akory ho any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo, sanatria tsy ho amin'izany,
fa tena mampiomana antsika kosa fa misy ny fanjakany lanitra izay tsara sy natao ho antsika. Misy ny fanjakany lanitra izay oman'ny tompo ho an'ny mino, ka tsy misy antony ampisalasala sy ampiroroa hevitra antsika ho any amin'izany fariafo izany akory aza na kely aza. Ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina manontolo no lalana izorantsika ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny finoana marina, koa tarihana isika anaraka sy anaiky izany. Dia ho n'Andriamanitra irery any ny voninahitra ho amintsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa nosokafanao aty anatin'ny fonay ny varavaran'ny fanjakan'ny lanitra, ilay fanjakana voavoatra ho anay, ilay hanananay anjara ao aminao Jesosy Kristy Tomponay. Ankehitriny Tompo, dia mametraka eo ambany fahasoavanao izay ny finoanay, ny fitorianay filazany tsara, ny asa fikelezanay na rehetra ho amin'ny fampielezana ny filazany tsara anao amin'ny sokajin'olona rehetra izay misy ety amin'ity izao tontolo izao ity. Tompo Andriamanitra Rainay Masina tsara indrindro, tario amin'ny fitiavanao zahay hiaina sy hivelona hatrany hatrany amin'izany teninao izany, ary tario amin'ny fitiavanao ny olona rehetra handray ny teny izay omenao azy. Ankehitriny ary izahay mivavaka manokana ho an'ireo sokajin'olona izay mbola tsy mahalala ny filazany tsara anao, mivavaka izay ho an'ireo rahalahy tafasaraka, fa mivavaka ihany koa izay ho an'ireo rahalahy izay tsy mba mahafantatra ny filazany tsara anao akory. Eny, ireo rahalahy izay tsy manana finoana anao Jesosy Kristy. Entinay ambavaka aminao ny hafa finoana rehetra izay tsy mino anao Jesosy Kristy. Ny fanahinao masina ny hambabo ny fon'izy ireny, hitarika azy ireny ho amin'ny finoana marina ao aminao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.